firenena, ny toetra raha eto amin'ny firenena, mahatonga lasapaka ato anatika ny fijoroana, ny tokony hijoroany ny teknisianina mana-pahaizana rehetra amin'ny sehatra rehetra isan-karazany eto Madagasikara ny amin'ny fanarenana ny firenena. Tonga eo amin'ny fiondalana anankiray Madagasikara amin'ny 2024 ity. Ny fanontaniana tokana tokony apetraky ny malagasy tsirairay avy raha mijery ny ao an-tokantrano, raha mijery any amin'ny fiarahamonina isan-karazany any dia ny hoe mbola hotohizana toy izao ny tantaran'ny Madagasikara, sa kosa fotoana izao ieritreretana amin'izay mety amin'ny fanahy. Tonga amin'ilay filozofiany Mopera Rahadarza milaza ny hoe ny filozofiany dia toy ny sakotrasom-panondro misafanandalana, tsy misakana anao tsy androso fa miazona anao kosa eritreretana. Ka aoka mba nisy filozofia amin'izay malagasy fa tsy anao tsonjorongona intsony ka dia anenina isaky ny avy ny fidy dia anenina trany. Tsy miteny aho hoe tsy fombako zany mahindrahindra tena hoe zany tena mahay indrindra, tapaizana indrindra, nafatra ataoko hoe masina indrindra, tsy any tiako ambara. Fa ny tiako isotomana ny sain'ny-bahoaka malagasy kosa dia zao, aoka izay ny fividianana sangan'olona, aoka izay ny fanohindrahindrana be fahantany na ny fanatsikerana be fahitany, fa aoka izay ny fampanantenana pôkaty isaky ny misy fividianana, ampy izay ny fividianana ny safidy-bahoaka. Jereo amin'izay ny mombamomba n'ilay olona. Mety avita ve? Efa navita ve? Sa efa nampanantena pôkaty? Efa nandainga ve? Anjaranao no tsara satria zo fototra omeny lalam-panorenananao zany. Tena izay no safidiananao. Jereo ihany koa hoentiny makaiza ny firenena. Rehefa voafidy izy, mba misy mizaran'izany ve izy, masa mizaran'izany fanahy zany ve izy, ary masa manoratra ny amin'izany. Zany koa foto-kevitra toy izany, fanahy toy izany, paikady toy izany no tokony safidianan'ny vahoaka malagasy. Za manokana teknisianina fantatrareo zany, vavolombelona araka ny tantara teo nahita ny fomba ny tantanana ny are-pirenena. Vavolombelona nahita ny toe-tsaina nentina ny tantanana ny volam-bahoaka nandritra ny taona maro. Tsy nahatampy ary niezaka ny joro nanentana ny amin'ny tokony hanovanana zany toe-tsaina zany. Raha fahaitsika tsara satria mahatazana mpiara-miasa maromaro eto. Fony mbola talen'ny brigade d'inspection tena dia fa nahita taka sy andavany zay nataony tsirairay teto amin'ny firenena momba tantanany are-pirenena ny volam-bahoaka. Tsy hitanisan'izany ataoko hoe karitiana fotoana mbola iverenana moazina fotamanga any andeha nandrakotra any andeha nandrabe iordre ny fa mahafatsiahy kosa fa vavolombelona ireny tantanany reny izy. Rehefa tare général taim-bola-panjakana dia vao mainka nahita ny atao any anivony-tantanana ny teto-bola-panjakana, ny atao any anivony-tantanana ny are-pirenena sy ny sisa ireny. Niezaka trany mijoro ary fantatsika mbola eo vavolombelona mpanao gazety isan-karazany fa nijoro hatrany isaky ny misy ahafahana mijoro ary mahita ny tsy betezana na fahalotona na tsy fahalavorariana na tsy fandraharahana na sarasin'izany zava-doza eo amin'ny tantanana izay are-pirenena sy ny volam-bahoaka izay. Nitondrana faisany zany, nitondrana mangidy zany, nitondrana fangilin-tirina izany, tsy fiamofotamandry ihany koa fa miainany zany fa zany mivokatry ny fijoroana teto amin'ny firenena.